fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ry havana. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo nomenao ny volana aprily ary misaotra anao izay fa eto am-pamaranana ankehitriny. Misaotra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy Tompo, tsy ho voatanisana eto izany. Voninahitra ho anao ary dia miandrandran'ny ho avy ho amin'ny tsara hatrany Tompo araka ny sitrakao. Amen. Araka izany dia ara-bainao ry havana fa tratrizao faran'ny volana aprily izao isika ary dia araka ny tonom-bavaka teo dia misaotra ny Tompo amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Misaotra ny Tompo koa fa afaka nandinikantsika ny loha hevitra hoe mpandresy ny Tompo. Ry havako mino izay fa reny rehetra reny dia nampitombo ny fonina sy ny fahatokiantsika n'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Anio ary dia andeha ny momba an'i Jesosy no hamaranantsika an'izao loha hevitra izao. Dia izany dia hita ao anatin'ny Kolosianina toko faharoa andininy faha 7 sy ny andininy faha 10. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary vonono ny soratana ny didy izay niapangatsika, dia nesorony tsy hoe mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany toy ny fanaony izay avy nandresy. Amen. Indrindra ry havana fa ilay andininy faha 12 hoe ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Ry havako, zava-dehibe amintsika eto am-pamaranana izany fa mpandresy ny Tompo ary dia mpandresy koa tsika, fa asehony miharihary eto araka izany fa tsy misy hery na fanapahana na inona eto amin'izao rehetra izao, tsy ilay izao tontolo izao ihany fa hatrany amin'ny lanitra, hatreto ambonin'ny tany, ambanin'ny tany, any anaty ranomasina, n'aiza n'aiza manerina izao tontolo izao dia tsy misy hery mba haresy an'ity Jesosy Kristy ity, ary ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no nahatanteraka an'izany ry havana. Dia efa nasehony miharihary koa ho hitantsika rehetra izany ka dia babo tanteraka, resy tanteraka ilay ratsy. Eto izany dia tahaka ny sarin'ireny hoe mpitary tafika ireny Jesosy mody avy nandresy, dia mitondra babo ary dia asehony miharihary fa dia resy tanteraka ireny babo ireny. Dia tahaka an'izany izany ilay ratsy sy ny forongony, tsy misy hery atahorantsika intsony ry havana, tsisy atahorana amin'izao fiainana izao. Eto ary dia tianay ny mba mizara manomboka izao ry havana dia esoriny atao anaty farango-rososina hoe finonom-poana. Miala tsiny raha miteny mivantana an'izany satria andeha haka ohatra aho. Anisan'ny atahorantsika mafy ry havana ny amin'ity resaka momba ny faty sy ny resaka razana ity. Jereo ange fa firifiry isaka ny hitondra razana, andeha ho any am-piangonana na andeha ho any amin'ny fasana andevenana dia izao sokafana aloha ny kapô dia androtsahana toaka ao, dia tahaka izany koa asiana ny kodiarana anankiefatra, mifangaro ao ny tahotra, mifangaro ao ny finonom-poana, mifangaro ao ry havana ny zavatra samihafa tahaka an'izany. Ho antsika izany izao mpandresy ny Tompo tsisy atahorana ny amin'ireny. Raha ohatra izany ianao ka tafasaraka amin'ny Tompo dia izay no misy atahorana, fa raha toa tena mbola tafampiainana amin'i Jesosy Kristy ry havana dia tsy misy atahorana intsony ireny, tsy misy zavatra atahorantsika amin'izao fiainana izao. Izay ka dia ho anay izany amin'izao famaranana izao mpandresy ny Tompo dia aza matahotra ry havana, aza matahotra fa tsy manana zavatra atahorana intsony ny mpino, ny olom-piainana amin'i Jesosy Kristy. Dia mirary ary izay indray volana vaovao ho anao ary dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havako amin'izany rehetra izany. Aza matahotra, tsy misy atahorantsika intsony. Amen. Mivavaka isika dia misaotra Jesosy fa ianao no nandresy andry hery sy zavatra samihafa manana fahefana eto amin'ity tany ity nefa dia atahoranay, efa resinao daholo ireny. Noho izany aza vela atahotra na dia kely aza amin'ireny rehetra ireny intsony izay esory aminay ny karazana finonom-poana samihafa Tompo, fa dia olona afaka ao aminao izay, ary ampitomboy hatrany hampio izay mba hana fifandraisana, fiombonam-piainana aminao amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.